Hoampitombona ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Isaorana ianao hatrany Tompo ny nanomezanao anay indray an'ity andro vaovaoty anio. Dia misaotra anao izay fa tsapanay mandrakariva ary mandrisy lahatra anay ny fitiavanao Tompo. Koa mangataka aminao hatrany ary izay eka ny mba hoainay ny manolotra ny fiainanay iray manontolo anao Jesoa Kristy, mba anjakanao tsy anio ihany fa ny androm-piainanay iray manontolo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny tantaran'ny fiainan'i Paoly tamin'izy nandalo tao Atenina renivohitr'i Grèce indray ry havana no hozaraina amintsika ny amin'ity anio ity, mikasika ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Raha nandehandeha tany Atenina i Paoly ato amin'ity asan'ny apôstôly toko 17 ity manomboka amin'ny 1:12 dia nahita tempolo izany izay nisoratra hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra, satria ny Atenianina tsy inona dia ny Grika izany dia nanompo Andriamanitra be dia be, dia nanaovan'ny tempolo anankiray koa izany sao misy Andriamanitra adino. Dia teo izany nahatonga ny Paoly amin'izay izany nitory nanambara ny amin'izany hoe Andriamanitra tsy fantatra izany dia tsy iza akory fa Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao, diriny ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mitoetra ao anatin'ny tempolo natao tanana izany, ary indrindra nanarotony koa nanambarana ny amin'ny fomban'Andriamanitra. Dia eto mihitsy ny amin'izay fomban'Andriamanitra izay, inona ny fombany manoloana an'izao tsy fahafantarany, tsy fahalalany ny Atenianina izao na ny mponina tao Atenina izay renivohitr'i Grèce izao. Tonga eto isika. Ny asan'ny apôstôly toko 17, andininy 13 sy ny 1:30. Dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Andriamanitra ninitsinjery ny andro ny fahalalana, fa ankehitr'izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izay efa naneny andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona ampian'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Amen. Izany no hitantsika eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 17, andininy 13 sy ny 1:30 ity, dia mamelà anareo hamaky ny voasoratra ato amin'ity hevitenin'ny Baiboly ity izay nosoratan'ny ouvrage collectif moa izy ity, kanefa dia ao ny mpitandrina dia tsy miala Mahanarivo Solomon izay anisany nanoratra an'izany hevitenin'ny Baiboly. Fanazavana ato izao izao omeko izao ity andininy 13 ka hatramin'ny 1:30 amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 ity dia nomeny lohateny hoe hofoanana ny tsy fahalalan'izy ireo. Nandeha tamin'ny tsy fahalalana tahaka ny olona rehetra ny Atenianina raha nanao ireny sampin'ireny, raha nandefitra tamin'izany Andriamanitra no nifamindrapony. Fa ankehitriny kosa dia tonga i Paoly mitondra ny hafatra mba hanalana izany tsy fahalalana izany ka manambara ny didin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mibebaka ny olona rehetra. Andininy 13 izany. Ilaina ny fibebahana satria efa nanendry andro fitsarana Andriamanitra. Hotsarainy efa natsangana Andriamanitra tamin'ny maty avokoa ny tsirairay avy amin'izany andro izany. Izay ilay andininy 1:30. Ny fahafatesana sy ny fitsakanan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty dia manam-pirofo fa tsy nisy ilana azy ny fomba tsampy. Raha te hibebaka ny amin'ny fomba nideranan'Andriamanitra tamin'ny tsy fahalalany ny Atenianina ka manatona an'i Jesoa, dia ho afaka amin'ny fitsarana izy ireo satria efa voanoa teo amin'ny hazo fijaliana ny trosany. Ato anatin'ity hevitenin'ny Baiboly ity ry havana no nakako an'izany. Raha fitidina izany dia izao tsy maintsy ho avy ny fitsarana, ho avy Jesoa hitsara ny velona sy ny maty. Dia mba hahatonga antsika tsy ho any amin'ny elo dia izay no mahatonga an'Andriamanitra izany amin'izao manentana rehetra, manentana ny olona rehetra mba hibebaka, ary indrindra tsy hitoetra ao amin'ny tsy fahalalana fa dia hamantatra ny marina dia ilay Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy Tompontsika, Jesoa ilay mpamonjy. Koa mba hialantsika amin'izay mety ho fanemelohana izany rehefa tonga
ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy dia izay no mahatonga anazy miantso antsika mba hibebaka ankehitriny rehavana. Dia mahery zany. Amen. Mivavaka isika. Misaotranao hatrany izay Tompo fa afaka mandreza teny izany. Tantany mba tsy hanamafy ny fonay izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo ry havana ny fiadanan'i Jesosy. Amen.